mifaly ao amin'ny tompo. Zay loha hevitra efa mahazatra antsika izay no anasako anao amin'ny ity maraina ity mba haharitra hatramin'ny farany. Manomboka herinandro vaovao indray isika ry mpiara-mandinika namana dia manolotra ny arahaba, manolotra ihany koa ny firarian-tsoa antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika, miarahaba ny tsirairay avy na ny lavitra na ny akaiky indrindra. Ny fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankohonanao. Dia ry araka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Andriamanitra ray be fitiavano, misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay, noho ny fiarovanao anay, ka nanomezanao anay izao tombotsoa lehibe izao iaraka handinika ny teninao. Mamelany tsy fahatanteranay rehetra, ao ka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Irina ihany koa ary ny fanena masina mba harotsaka ao ty-amponay, azonay matakatra izay tianao ambara amin'ny alalan'izao izao tenitinika izao. Tonononay ny vavaka, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity herinandro ity dia andinika aloha hevitra anankiray isika manao hoe mitoky amin'ny Kristy irery ihany. Ny andinin-tsoratra masina izay natao tadiana mandritra izao herinandro izao dia ny Filipiana 4 ka manomboka amin'ny andininy 10 sy faraky 11 manao hoe eny mba ho fantatro izy. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Somary lavalava, sarotsarotra, kanefa dia mampirisika antsika rehetra mba samy hiezaka hianatra izany. Andeha atombokantsika ary ny dinika androany mifaly ao amin'ny tompo. Fehezanteny efa mahazatra antsika no anombohan'ny Paoly indray ny dinika fanaovantsika androany eo amin'ny Filipiana 4 ka manomboka amin'ny andininy 1 sy ny andininy 7 no jerevantsika amin'ity androany ity. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Farany ry rahalahy, mifalia amin'ny tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema, fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho riariantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Ny mpiara-mandinika namana, fehezanteny manana hevitra miakatra miabo no anombohan'ny Paoly izany teny izany. Iverena indray eto ilay anankiray amin'ireo hevitra efa mahazatra antsika dia ilay hoe fifaliana ao amin'ny tompo. Mbola ilaina ve ny mifaly amin'ny tompo? Dia hoy izy Paoly hoe tsy manahirana ny manoratra teny averina, manatitrantotra, tsara manatitrantotra, fa mahatsara anareo izany. Mety misy teny miverimberina mandrakariva reny ny sofinao, omenanao, lazaina aminao, manatsara, mahatsara antsika izany. Misy antony no nanomezan'ny Paoly an'izany. Ka ilazan'ny Paoly fa Kristy no tokony hitokiantsika fa tsy ny tenantsika. Eto ihany koa Paoly dia misy fampitandremana mafonja izay omeny ny tsirairay avy. Manome fampitandremana izy. Kanefa alohan'ny fampitandremana izay napetraky Paoly dia mety amin'ny tany teny tsika manao hoe fa inona tokoa moa ny antony tsy maintsy hisaorantsika, hifaliantsika amin'ny tompo, mifalia ao amin'ny tompo. Inona ny antony tokony hifaliantsika ao amin'ny tompo? Ry mpiara-mandinika namana, ny apôstôly Paoly dia efa nilaza ihany koa Filipiana 4:4 manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray. Mifalia, ilainao zany mifaly amin'ny tompo izany. Fa inona moa ny antony? Ary tadio tsara fa anisany vahaolana eo amin'ny fiainana ny fifaliana. Anisa vahaolana eo amin'ny toejahatra mitranga rehetra ao amin'ny fiaikana maro samihafa ny fifaliana. Ry mpiara-mandinika namana, tiany tompo isika ho faly. Ary misy sosokevitra eto, misy teny eto mba hoe ny antony hifaliantsika ao amin'ny tompo. Voalohany, amin'ny Salamo 137 dia milaza ny mpanao salamo fa hoe tokony hananantsika fifaliana ny fahafantaranao ny famindrapon'Andriamanitra.
amin'ny salamy fahadimy faraka ambin'ny folo dia milaza hoe tokony anantsika fifaliana ny fametrahana fitokisana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Amin'ny salamy fahasivy andiny faefatra ambin'ny folo dia hoe fifaliana ho antsika ny fitahi-pamonjena zay omen'Andriamanitra antsika. Amin'ny salamy fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato andiny faefatra ambin'ny folo dia izy hoe tena tokony ho faly isika noho ny amin'ny lalàna zay nomena antsika. Amin'ny Isaia 40:10 dia tokony hanana fifaliana isika amin'ny fitandremana ny sabatan'i Jehova. Tokony hanana fifaliana isika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza salamy fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny zato. Ary zava-dehibe anankiray, tokony ho faly amin'ny tompo isika noho ny fananantsika zanaka zay manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay iny ahatonga ny Paoly manao hoe farany rahalahy, mifalia ao amin'ny tompo. Betsaka zany ireo atony zavatra zay tokony hifalitsika amin'Andriamanitra noho izay fitantanana, tombotsoa, fitahiana omeny atsika rehetra izay. Kanefa dia misy fampitandremana kosa omeny ary miverina intelo eto ilay fampitandremana zay omen'ny apôstôly Paoly. Fampitandremana lehibe, tsy olana telo no tondrona eto fa andihana olona mpitondra fampianaran-diso zay mety hitondra loza eo anivon'ny fiangonana. Ozy hoe tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema, olona ratsy fanahy na tsy mpivavaka. Teo amin'ny Israely matetika no antsoina hoe amboa. Ary betsaka ireo teny andinitsy ranomasina mampitaha ireo mpitarika ratsy, mpitarika mitondra fampianaran-diso no oharin'ny ten'Andriamanitra toy ny amboa. Amin'ny salamy 4:20 dia mba ho jerevantsika ny salamy 4:20. Salamy 4:20 ka ny andininy 5:20. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamy 4:20 ka ny andininy 5:20 manao hoe fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manembotra, maningotra ny tongotra aman-tanako izy. Oharina amin'ny amboa ireo mpampianatra ratsy, mpitondra fivavahana tsy mety. Antsoina mpanao ratsy ihany koa ny mpampianatra sandoka, ireo mpanao mpitondra voan-kilema, ireo manapaka ny novo ka manery amin'ny zavatra tsy izy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, mampitandrina ny apôstôly Paoly hoy izay tandremo ny tenanareo ny amin'ny amboa sy ireo fampianarana maro samihafa. Fa isika hoy izy no voaforo izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an Kristy oreharehantsika ka tsy mba mitoky amin'ny nofo isika. Androany ary dia tarihako ny saintsika rehetra andao re mba neo fifaliana eo amin'ny fiainantsika isika. Mety ho sarotra ny zavatra atrehinao, mety mizotra amin'ny tsara koa nefa zany, na dia ankehitriny aza, na ininona misy eo amin'ny fiainanao dia asehoy mandrakariva ny fifaliana. Aoko tazana eny amin'ny endrikao, aoko tazana amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminao, aoko tazana amin'ny fomba fanaovanao ny asanao, ny fifaliana, satria betsaka ireo anton-javatra zay azonao hifaliana ao amin'ny tompo. Andriamanitra ny hitahy anao ka hanananao fifaliana amin'ity androany ity. Kanefa na dia ao aza fifaliana dia mila mitandrina ihany koa isika amin'ireo fampianarana maro samihafa zay mety hanimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, ampio izahay mba ho faly miaraka aminao. Aoka mba tsy hivinao amin'ny lalana faliana masina ireo toe-javatra rehetra zay nitahinao anay ka hitondra anay ho amin'izany fifaliana izany. Eto amin'ity tany feno fahoriana ity no misy anay, tany zay feno tebiteby, aya, fahasarotam-piainana maro samihafa ao anatin'ny rehetra eny anefa dia aoka hahita fifaliana mandrakariva miaraka aminao izahay. Dia mitahy ny tontolo andro androany, zany no irenena sangatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.